Ho aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy tompontsika ry havako. Amen. Nandehantsika hiaraka hivavaka. Tompo, andro vaovao mbola tsy nidiavinay, ity andro anio ity. Koa dia engane ny fo, ny saina, fanahinay ho atolotra ianao hatrany, ho vaovao mandrakariva koa, mendrika an'izao fahasoavan-dehibe omenao anay izao. Dia amin'ny anaranao Jesoa nanaovanay an'izany vavaka izany. Amen. Rehefa koa ho faranantsika anio ireo ohatra vitsivitsy, mifampizarantsika fa mahatoky i Kristy. Andeha hovakiana amin'ny anaran'i Jesoa ny Apokalipsy 3:20, andininy 1:20. Ary nahita ny lanitra voasokatra aho, ka indro ny soavaly fotsy, ary izay nitaingina azy dia atao hoe mahatoky sy marina. Ary ny fahamarinana no hitsarany sy hiadiany. Amen. Ny Apokalipsy moa dia amin'ny mahaboky apokaliptika azy dia manome sarisary ary misy dikany sary. Ka ilay mitaingina ny soavaly fotsy eto izany dia tsy iza akory fa Jesoa io. Ary hitantsika eto koa fa dia hoe nomena anarana izy dia hoe mahatoky sy marina. Ilay mahatoky no andeha ho jerentsika satria io no mifanaraka amin'ny lohahevitra iainantsika hoe mahatoky amin'ny asany ny mpino. Mahatoky ny tompo. Eto dia misy heviny rohy izany. Voalohany, ny mahatoky dia mitana ny teny no tenenina. Ao amin'ny Apokalipsy 3:5 ry havana dia deraina sy ankalazainy Jesoa fa nahavita sy nahatanteraka amin'ny famonjena izay tsy mora ary niatra manaina. Hitantsika ao izany. Faharoa, mahatoky i Jesoa noho izany dia azontsika hametrahana ny fahatokiana koa izy dia indrampo ilay teny vahiny hoe confiance, ary koa hananantsika fanantenana, espérance. Ary izany dia tsy mety ritra, izany dia tsy mety lefy, izany dia tsy miovaova fa mahatoky ny tompo, mahatoky izy amin'ny fiainany rehetra. Ny bokin'ny Apokalipsy koa dia nisoratana tao anatin'ny sedra mahamay ny ainan'ny kristianina tamin'ny fanenjehana nataon'ny Romanina tamin'izany fotoana izany. Ry havana, ho antsika etỳ ambany masoandro dia tsarovy fa mahatoky ny tompo, mitana ny teniny tenenina izy. Ary ankoatr'izany koa dia azontsika hananana indrampo hatrany ilay teny vahiny confiance izy ry havana. Tsy mivadika any amin'izany ny tompo, ary indrindra hananantsika fanantenana ihany koa. Koa tsy halavitra anao Jesoa, akaiky anao izy, ary indrindra ho iaho tahaka ny Apokalipsy nisoratana tao anatin'ny fanenjehana, ary tsaroantsika izany ho iaho amin'ity herinandro ity ireo martyra dia ninona endrika izany fanenjehana izany. Dia tsarovy fa mahatoky ny tompo. Amen. Vavaka arsika. Misaotra anao ary izay tompo fa manana tompo miavaka izahay. Mahatoky ary akaiky anay. Koa engane tompo amin'ny fiainanay rehetra mba ho fanomezanay voninahitra anao, dia hatoky anao izay anao ny marina ary hanatenanao mandrakariva ihany koa. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen.